Miariary ny fandikan-dalàna sy ny tsy fanatanterahana ny fifidianana ara-potoana ka manam-porofo ny tsy fahavononana eo amin'ny fanjakana izany hoy ny vondron'ny firaisamonim-pirenena androany no fanambarana iraisany ho an'ny mpanao gazety teny Ambatonakanga. Manoloana ny mbola tsy fivoahan'ny daty anatanterahana marina ny fifidianana kominaly. Tsy vonina ampiatra ny fitsinjaram-pahefana tena izy arak'izany ny mpitondra fanjakana ka satrotra ny isin'ny tena fampandrosoana izay lasa mitanila. Rafitra mandalo ny gouvernoura fa tsy voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana saingy nitovy tamin'ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena iray mihitsy. Fotoana zao arak'izany anatanterahana ny fifidianana lehibe ny faritra. Mitaky ny fanitsina ny lalam-pifidianana, fananganana ny NRCM ary ny fampiarana ny fangararana eo amin'ny fitantanana raharaham-panjakana, famelana ny rehetra anahoetsika kalamanjana, tsy fitanilana rafim-panjakana isan'ambaratongany sy ireo mpiasam-panjakana ary ny fanatsarana ny fampiofanana omen'ny seni amin'ny androm-pifidianana. Ireto vondron'ny firaisamonim-pirenena nanao fanambarana ireto. Fandikan-dalàna tsotro zao ny tsy fanatanterahana fifidianana ara-potoana, izany dia manampy kokoa ny tsy fahavonona ny fitondrana irosa amin'ny fitsanjaram-pahefana tena izy izay miantoka ny fampandrosoana tsy mitalinga ny faritra sy ny komina rehetra eto amin'ny firenena. Mampatsiahy ihany koa zahay ny maharafitra mahamandalo ny gouvernoura araky ny voalaza ny andiny faharoa amin'ny fanampahana laharana fito ambin'ny folo HCC D3 tamin'ny 20 ny volana novambra 2024 mahakasika ny vidim-pitondrana laharana fa 2024 enambinipolo sy valonjato sy arivo tamin'ny 10 septambra 2024 mikasika ny gouvernoura. Fotoana mihitsy zao anomanana ny fifidianana mitondra eo anivon'ny faritra mba hisiny fitsinjaram-pahefana tena izy. Efa tokony hiomana amin'ny fanatanterahana ny tatitra tamin'ny fandaninana nataony ihany koa ireo kandida niatrika ny fifidianana filoham-pirenena faranteo raha ny tokony hoy ireto firaisamonim-pirenena ireto. Efa misy ny CFVP na ny commission de contrôle de la vie politique saingy vitsy ireo antoko politika manatanteraka tatitra tamin'ny fandaninana nataony tamin'ny fifidianana. Efa ndrasantsika tokony efa vonimbonina zany ny resaka tatitra izay tokony ataony momba ny fifidianana aty-pirenena. Eo zany tena hoe ny koa ny support ngezabe mila atao amin'izay fanomana fangarahara zay dia tsindrina ivalopolo ny momba izay akoatra ny recommandation samihafa satria sarotra ihany manao fifidianana raha ohatra hoe teo aloha tsy madio dia anao elotatsika dia mauvaise pratique teo ihany no herintsika hitondrana an'izay. Itsonjovana ny demokrasia sy fampandrosoana isitrahan'ny olom-pirenena no tanjony reto firaisamonim-pirenena nanao fanambarana ireto izay miisa 20.